miarabanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a ny jaona toko faraky amin'ny roapolo andininy fadimy amin'ny mbinifolo dia manambara hoe o Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, mo ny fitiavanao a mihoatra noho ny fitiavana reto, mo ny fitiavanao a mihoatra noho ny fitiavana ireto. Ry havana matoa Jesosy Kristy manontany an'izany fanontaniana zany dia satria anisan'ny zavatra mahaliana azy indrindra dia ahita sy atsapa ary andre ny fitiavanao azy mihoatra, fitiavana mihoatra. Ny takian'Andriamanitra amiko sy aminao tsy mbola vola, tsy mbola arena, tsy mbola zavatra hafa, fa fitiavana mihoatra. Satria rehefa mihoatra ny fitiavantsika azy, mihoatra ny fanomezantsika azy, fanomezantsika fotoana azy, mihoatra ny fanomezantsika fiainana azy, mihoatra ny fanomezantsika hery sy tanjaka anompona azy, ary havita zavatra mihoatra ho an'Andriamanitra isika. Manasa anao a porofoy amin'Andriamanitra manomboka androany fa tianao mihoatra anao zavatra rehetra izy, dia miomany ianao handray zavatra mihoatra avy amin'Andriamanitra ihany koa, satria ny fitiavana mihoatra dia tsy maintsy misy valopity mihoatra ao ambadika. Ho tahinana ianao. Amen.